Faly manatitra ny araba toboko lahy sy toboko vavy amin'izao alina izao ato anatin'ny fampalam-baovao faharoa Vetalavitry MATV manasa anao indray ary hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany avy hatrany isika dia hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika ary nisy indrindra ary tamin'ity androany ity ny fivoriana izay nitontosainy ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy izay natao tetsy amin'ny Carleton Anosy moa izany hevitra maromaro moa nondiniana nandritra n'izay fotoana izay arahantsika avy hatrany ny tatitra erana amin'ny Lova Ramanantsofo. Fandiniana ny lafiny ara-teknika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana isan'ny evi-baventy ny diniana nandritra fivoriana izay nitontosain'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM, komity mpanara-maso ny fanatanterahana ny tondrozotra na ny CSC ary ny voameramahalo tena misahana ny fifidianana na ny senita ary ireo kandida telo miteraka resabe noho ny filatsahan'izy ireo fidiana. Isan'izany Andriamatoa Andry Rajoelina izay manana ny heviny tao aorian'ny ora telo na natontosana ny fivoriana tetsy amin'ny hôtel Carleton etsy Anosy. Ny zavatra nafinaritra dia ny hoe mila tandrovoana toy ny anak'Andriamaso ny fandriampahalemana mba tsy sy olana sy ny savorovoro na ny fifandonana melohan'ny fifidianana ao anatin'ny fifidianana fa indrindra rehefa vita ny fifidianana. Faharoa dia matsiaro tena ho voatovitovy loatra ny malagasy ary fotoanan'ny ampisehoana ny ampim-pirenena izao amin'ny hoe ny malagasy manoloana izay zavatra efa naseho dia tokony maka ny fanapahan-kevitra amin'ny mahasamy malagasy atsika. Ao anatin'izay tsy mivoana ny tondrozotra. Tao anatin'ny zotra ny nametraka ny komity ny fampihavana-pirenena. Raha misy resaka fampihavana tokony ho atao dia ny tondrozotra ny nametraka ny FFM. Eto dia tiako ny milaza fa ny zavatra manahira-tsaina ihany dia ity. Ny kandida rehetra rehefa mivoaka ny valiteny namen'ny CES dia ny kandida samy kandidany tsy misy nitsikera. Ny kandida aty tsy nitsikera ny kandida roa, ny kandida roa tsy nitsikera fa nanaiky ny fanapahan-kevitra ny CES iny. Ny olana mipetraka ankehitriny dia ny fianakaviana irasam-pirenena indray izany zao no mametraka an'le olana hoe tsy afaka milatsaka ireto kandida ireto. Ny olana tena mipetraka izay voalohany. Ny zavatra andedavitsika dia ny hoe napetraka ny communauté internationale dia hoe consensus ka efa mipetraka consensus aloha zany zao samygasy dia ny communauté internationale indray zany no tsy manaiky an'izay consensus eo amin'ny samy malagasy zay. Tsy nisy ny fehi-kevitra mivoaka aloha tamin'ity fivoriana ity izay mbola mitoeran pitso sy rafaka pitso. Zany zay rafaka pitso raha sandatrika mbola tsy misy zavatra tapaka dia mbola itony lanonana dia amin'izay fotoana zay tsy maintsy mampiasa anareo hoe izao zany ny farany fivoriana dia tsy maintsy misy résolution avoaka. Karaha zay zany ny eritreritray dia satria misy raha ohatra hoe tazonina zany le daty voalazantsika teo le 24 juillet dia misy contrainte koa zany tsy maintsy menjady amin'ny senita amin'ny fahandokotana ny bulletin. Dia zay no tsy maintsy fijerenay hoe raha pitso na farafahatariny afaka pitso tokony misavatra ivoaka. Raha pitso zay dia efa mbola vory zay zao mbola mitohy zay ny fivorianay zao dia hotapahana mety soa aty koa ny angambo sy lafo dia aty amin'ny Carleton aty tsy maintsy mitady toerana hafa zay fa tsy maintsy mbola mitohy izy io faravahitana mba olana. Tsy tonga nanatrika ity fivoriana ity Ramatoa Laura Valomanana izay efa nandefa fialatsiny noho ny didy tsy maintsy notanterahany amin'ny Mahajanga ho hiatrany ny filohan'ny FFM. Tsy tonga ihany koa ny Amilary Ratsiraka Didier na dia efa nahazo fanasana ary. Tsy atao akiva anefa izany hoy ny Général Rabotoir San Sylvain filohan'ny FFM fa hiezaka hatrany hanasa ireo kandida tsy namaly ny antso ny tenany.